Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomera-batsika afaka tratrika alatsinainy fa 12 ny volana janoary ity. Ny mofinaina izay voalahatra antsika dia ny bokin'ny Exodosy. Exodosy toko fahaefatra ambin'ny folo, Exodosy toko fahaefatra ambin'ny folo, andininy faha dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy faharoa amby roapolo. Exodosy toko fahaefatra ambin'ny folo, andininy faha dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy faharoa amby roapolo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah tamin'i Mosesy: nahoana no mitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ary ingao ny tehinao, dia injiro ambonin'ny ranomasina ny tananao ka sara ny rano, dia handeha hamaky eo afovoan'ny ranomasina mandihy ny tany maina ny zanak'Israely. Ary indro izao hanamafy ny fon'ny Egyptiana ka hiditra ninjika azy izy, dia ankalazaina noho ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramilany rehetra mba amin'ny Krisiny sy ny mpitaingin soavaly. Dia ho fantatry ny Egyptiana fa izao ny Jehovah rehefa ankalazaina aho noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingin soavaly. Alay anjelin'Andriamanitra izay nandeha teo alohan'ny tobin'i Israely dia nifindra ka nankeo aoriny, ary ny andraona nifindra niala teo alohany dia nijanona tao aoriny. Ka tonga teo anelanelan'ny tobin'ny Egyptiana sy ny tobin'ny zanak'Israely, dia teo ihany ny rahona sy ny fahamasinana, nefa nampahazava ny alina kosa ka dia tsy nifanatiny izy ireo tota mandritry ny alina. Dia nahinjitry Mosesy teo ambonin'ny ranomasina ny tanany, ary rivotra mahery avy any antsinana no nampisavain'i Jehovah ny ranomasina nandritry ny alina iny, ka nataony tany maina ny ranomasina. Ary dia voasaraka ny rano, dia nandeha teo afovoan'ny ranomasina nandihy ny tany maina ny zanak'Israely. Amin'ny rano dia tonga fefo azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviny. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny tenao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy faha dimy ambin'ny folo tapany faharoa, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Rehefa tery teo anelanelana olana roa lehibe Mosesy. Ina ny olana roa lehibe? Ny Egyptiana rehefa nahafaka ny zanak'Israely, namoaka ny zanak'Israely ho afaka, dia nanenina ka nieritreritry hoe fa nahoana moa no nalefantsika nandeha nivoaka indray ny zanak'Israely, reny inge andevo, reny ny mpiasa eto amintsika, reny miasa, reny mamokatra, reny ny fitaovam-pamokarana, nahoana no navelantsika andeha fotsiny izy? Ka dia nanenjika ny zanak'Israely indray miaramila ny Egyptiana. Zanak'Israely moa marina fa betsaka lehilahy fa omba ambady aman-tsahana ka zaza-vehivavy miaraka amin'ny fiompiana sy ny takizany no nentin'ny zanak'Israely nivoaka ny Egypta fa ahoaka anetsiny. Ary dia tsy ho sarotra tamin'ny miaramilan'ny Farao no nanenjika azy satria tsy afaka firy kilometatra izany orakory. Tsapany zanak'Israely ary fa nenjehiny miaramilan'ny Farao izy, tazany mitola-tsofo ny miaramilan'ny Farao hanenjika azy. Tonga eo amoron'ny ranomasina mena, ary dia eo le olana faharoa. Eo alohan'ny zanak'Israely zany ranomasina mena, izay tazaniny amin'ny fijeriny manjepijepy. Marina fa efa nahitany Nely ihany izy, marina fa ny ankabeazan'ireo zanak'Israely ireo dia efa nahitan'ireny ranon'ny Nely satria tany Egypta, fa tsy nahita ny ranomasina mena. Maro amin'izy ireo no tsy nahita satria misy ankizy, misy tanora, maro amin'izy ireo dia tsy nahita n'izany fanjepijepy ny ranomasina mena izany, fa mety nahita ny ranomasina Nely fotsiny, reny ranon'ny Nely ihany. Noho izany dia tsy maintsy azo tahotra izy ireo eo anatrehan'ilay ranomasina manjepijepy. Lehibe lavitra ny reny ranon'ny Nely, azo ny antsaina ny heriny izany ranomasina izany, izay eo alohany. Aty aorinany tazany mitora-jofo ny tafiky Farao izay hamerina azy ho andevo indray. Hotsika manao hoe tojo eo anelanelan'ny zavatra roa samihafa. Ao anatiny ao anefa ny zanak'Israely manomboka misy
fifandroritana, fifanomezan-tsiny, manomboka misy olana maro samihafa amin'ny fifandraisana hoe fa inona tokoa moa nahatonga antsika ananty, iza no nitarika atsika, iza no mahatonga antsika tahaka zao, ary io moa matetika ampitranga. Ndraindray rehefa tojolana na de rahana nanapaka ara de mitady mandrakariva izay ataontsika hoe bouc émissaire, hoe iza ny olona ho tondrona ho tompona andraikitra am'izao fahavoazana izao. Ary dia ny tompo tamin'ny zanak'Israely, tamin'ny Mosesy, lazao amin'ny zanak'Israely mba handrozy. Mosesy nitaraina tamin'Andriamanitra, nanao hoe Andriamanitra ho ino ny ty ataoko? Fa nahoana no entinao am'izao olana sarotra zao? Hoentinao hitondra an'ireto vahoaka anetsiny reto nefa ho faty atao anaty ranomasina izy reto? Na koa hoentinao hitondra an'ireto vahoaka atao anetsiny reto nefa ho viravirain'ny Farao, ho vonoin'ny Farao? Fa nahoana no mitondra amin'ny lalana tsarotra tahaka zao ianao? Satria eo alohako rano, ao arinako fahavalo. Rehefa tojo zavatra tahaka izany tsika rehefa ko malala, de ahoana ny sitrapon'Andriamanitra? Ataovy hoe misy olana eo alohanao, araka ny tenin'ny Ntaolo Malagasy manao hoe mandroso maty reny be, mihemitra maty ray be. Inona no atao? Satria mety ho tojo zavatra anankiroa tahaka izany amin'ny fomba fijery. Ahoana ary zany? Dia eto ry havako malala, ny sitrapon'Andriamanitra de izao. Rehefa miteny aminao Andriamanitra hoe ity ny lalako zorana de izao ny sitrapon'Andriamanitra ny mandroso iah. Mety misy rindrina anankiroa eo anoloana, ndray eo aloha, ndray eo aoriana, fa rehefa ohatr'izao de ny sitrapon'Andriamanitra ny mandroso iah, tsy ny mihemitra. Raha mihemitra izy ho Jehova, tsy akasitrahako. Ary hitantsika ny epistily an'ny Hebreo ny teny manao hoe isika tsy mba namana izay mihemitra. Raha misy fa zavatra sarotra eo alohanao, misy zavatra sarotra any aninao de zao ny zavatra sarotra any alohanao sedraina, fa tsy ny zavatra sarotra any arinanao. Zay no mahatonga ny tompo eto ny teny tamin'ny zanak'Israely manao hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Rehefa ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika ry havako malala, tsy ny fiemorana mihitsy. Noho izany na inona mafy ny fahavalo any aorinanao, tsy any aorianany maso fa any aloha. Zay no nahatonga ny tompo ny teny manao hoe nahoana ny mbola lany andro mitaraina amiko ianao? Satria ianao mandroso tsy maintsy misy lalana, tsy maintsy misy fahasarotana ankety avinao e. Fa izao mandroso. Adia amin'io andiny tsotra masina io, amin'ny andiny tsotra masina io andiny faraika amby roapolo, de naindritry Mosesy teo ambonin'ny ranomasina ny tanany ary ndrivotra rehefa ny antsinanana nampisavan'i Jehova ny ranomasina. Zany hoe amin'ny fotoana androsony ny zanak'Israely de nisokatra ny ranomasina. Ary zay rehefa ko malala ny planin'Andriamanitra rehefa ndray mieritreritsika hoe olana eo anoloantsika, ndray mieritreritsika manao hoe misy rindrina eo anoloantsika. Fa izao amin'ny fotoana anengatsika ny tongotsika androso de miala io rindrina io. Amin'ny fotoana anapahantsika hevitra androso de tsy olana intsony io hitanao io fa lalana. Azainao izy eo amin'ny tompo eto. Raha amin'ny fotoana nanapahan'ny Mosesy hevitra fa hanainga izy de nisaraka ny ranomasina. Ary amin'ny fotoana nanapahan'ny Mosesy hevitra fa handroso izy de nisakanan'Andriamanitra ny fahavalo ato aoriana. Afaka malala, Andriamanitra mitaiza antsika, ino sy atoky azy? Mitaiza antsika hiankina aminy, mitaiza antsika hanapa-kevitra hiankina aminy. Misy ohabolana sinoa manao hoe rehefa tody zavatsarotra ianao de mandehana mitodika any amin'ny rindrina, de mipetraha mitodika manokana any amin'io rindrina io, de dodinio rindrina io. Mampieritreritra ilay fahendrena hoe nahoana moa no asain'ny sinoa moa zany resahantsika eto. Dia ny tiany tenena de zao manao hoe manoloana rehefa tody zavatsarotra ianao de zao mandiny tena. Fataro ilay olana satria tsy anerina ny masonao fa any aloha, ary rindrina ny eo alohanao fa mihamazava ny sainao rehefa mandiny tena ianao. Lalina lavitra noho izany fahendrena toy ny mahavonjy amin'ny fotoana vetivety zany eto ny tenin'Andriamanitra. Tojo rindrina sarotra ianao, ny tenin'Andriamanitra tsy mampihemitra fa ny tenin'Andriamanitra baiko mandroso.
Ary izay raha teo tsaroantsika mipaiko ny meny Jesosy any Petera, mandrosoa amin'ny lalina ianao, mandehana mandroso ka arotsay amin'ny lalina ny aratonao. Ny sitrapon'Andriamanitra ry havako malala dia ny andresentsika ny vato misakana eo anoloantsika, tsy ny vato misakana eo anoloantsika, tsy ny ranomasina akory ny olana, tsy any ny olana, fa ny olana de zao ny fahatapa-kevitritsika handroso. Ndradray mantsy ny masontsika any am'ilay olana, ndradray masontsika any aorinatsika, ndradray masontsika any am'ilay vato misakana, fa izao ny fandresena tsy miankina am'izany fa any amin'Andriamanitra. Ny fanapahan-kevitritsika iankina amin'Andriamanitra ny mahafoana ny olana maro samihafa ka mahatonga atsika afaka mandroso. Ny tompo aminao am'izao taona vaovao zao, lazao amy zanak'Israely mba handroso. Betsaka mety zavatra tsy nety tamin'iny taona lasa iny, ary betsaka raha ny mety olana mbola manenjika anao ataorinanao ateraky ny taona lasa iny, fa izao lazao amy zanak'Israely mba handroso. Aza miemotra am'izay lalana tian'Andriamanitra hitondrananao, am'izay lalana fantatr'Andriamanitra fandehananao, lazao amy zanak'Israely fa handroso. Fandrosoana, fiezahana anatratra tanjona araka ny sitrapon'Andriamanitra, zay ny baikon'Andriamanitra amin'ny ety Exodosy 4:20 ety. Aza variana amin'ny lasa, aza mitodika amin'ny Egyptianina any ariana, aza mitodika amin'ny Gosena any ariana intsony, efa nilaozany zany. Fa izao any am'le tanjona vaovao, any am'lay Kanana vaovao, any am'lay tany vaovao zay tiany ny tompo honenanao, de ny fiainana mahafinaritra any ambadiky ny fahafatesana, fiainana mandrakizay, ary mandrapatonga am'izay de zao am'le fiainana vaovao mahafinaritra de avintsika eto. Ny ampitsonao tian'Andriamanitra ho tsara, vaovao lalandava, ny fiainanao ho vaovao lalandava. Ry havako malala, lazao amy zanak'Israely mba handroso. Fa ny zavatra manaitra ry havako malala am'ty andininy vitsivitsy eto am-piaratanantsika eo mofo ty koa, dia lay anjelin'Andriamanitra, lay anjelin'Andriamanitra izay teo nandritra zany adina trian'ny zanak'Israely zany. Andriamanitra tsy manao baiko fotsy manao hoe mandehana mandroso ka mamela ny olona ho faty ao anatin'ny zavatsarotra, fa lay anjelin'Andriamanitra izay midika fa teo Andriamanitra, teo Andriamanitra, ary tsy nampaninina an'Andriamanitra ny aizina nazavain'Andriamanitra zany, tsy nampanin'Andriamanitra ny fangiry firin'ny alina fa nafanain'Andriamanitra zany. Zay ny dikany hoe andry rahona, andry afo, zay ny dikan'ilay anjelin'i Jehova. Tsy nisy mihitsy rehefa sitrapon'Andriamanitra ny lalanao de misava daholo ny endrika ny endri-javatra sarotra rehetra, eo Andriamanitra. Ny atsika, ny tahotra, ny alina, zany rehetra de zao zava-poana eo anatrehan'ny herin'Andriamanitra. Havako malala, Andriamanitra raha miteny aminao manao hoe lazao amy zanak'Israely, na miteny aminao hoe mandrosoa ianao, fa aza miemotra, mandrosoa ianao, sedrao ny eo anoloanao, fa ny tompo no miteny aminao, ary eny ampelantananao ny tehinao. Mahafinaritra amin'ny teny iny ry havako malala, tsy tehina niara-teraka tamin'ny Mosesy akory izy iny. Iny teny Mosesy iny tsy tehina tany Egypta akory iny tehiny iny, fa tehina tany ampiandrasan'ondry, tany amin'ny efitra nazahoan'ny Mosesy an'iny tehiny iny. Tsy tany Egypta, tsy tao anatin'ny fahalalana tany Egypta, tsy tao anatin'ny harenany Egypta, tsy tao anatin'ny voninahitra Egypta, tsy tany nazahoan'ny Mosesy an'iny tehiny iny, fa taiza ny nazahoan'ny Mosesy an'iny tehiny iny? Tany an'efitra, tao anatin'ny fantrano, tao anatin'ny fizaham-toetra, tao anatin'ny fandinihitena tany any efitra, tany ampiandrasan'ondry, tany nazahoan'ny Mosesy an'iny tehiny iny. Afaka malala toy ny milaza fa io finoana io zay hoarina am'ilay tehina, io finoana io de zao azonao rehefa avy nandalo le fizaham-toetra ianao. Io finoana io ndraindray tsy azo raha mbola ao anatin'ny fahafenoana, raha mbola ao anatin'ny fieritreretantsika ny tenantsika ho feno, ho manatsaina, ho tahaka, de tsy azontsika io tehina io. Mbola miantehitra amin'ny harenany Egypta, miantehitra amin'ny voninahitra Egypta, ary de nesoron'Andriamanitra tao Egypta mihitsy Mosesy,
ary nentiny tany anefitra mba ho tefena ary omena tehina. Ilay tehina zay fitaovany Mosesy namoaka ny zanak'Israely tao anefitra, ary fitaovana nentiny nampisaraka ny ranomasina. Finoana io, finoana io, fanantenana io, fitiavana io, zay io tehina io izay nomen'Andriamanitra rehefa avy nangotraka ny fizaham-toetra lalova Mosesy, nahatsiaro irery tany anefitra. Ary niona tamin'ny Mosesy, niona tamin'Andriamanitra, Andriamanitra atao amin'ilay romemy mirehitra Exodosy 7. Afaka malala efa nandalo fizaham-toetra ianao tahaka ny Mosesy, eny am-pelatananao ny tehina, efa nomen'Andriamanitra anao ny finoana, fantatrao amin'izay Andriamanitra. Raha sy tany anefitra ie Mosesy sy nafantatra an'Andriamanitra de ohatr'izay koa tsika. Indraindray io aretina io tsy fahasalamana io zavatra lalovantsika io ange indraindray na mandrakariva mihitsy ara, fitaovana hoentin'Andriamanitra hampahafantarany atsika, mahatonga atsika miemotra inge, mahatonga atsika kivy inge, tsy tena fantatsika ny Andriamanitra tsika. Fa rehefa tena fantatsika ny toetra n'Andriamanitra tsika, rehefa fantatsika ny maha-izy azy an'Andriamanitra, de zao mitombo ny finoantsika ary sahatsika ny miatrika ny zavatra maro samihafa zay mety ho lalovantsika, satria fantatsika ny Andriamanitsika. Hoy Paoly manao hoe fantatro izay enoko. Ny tsy fahafantaran'ny olona an'Andriamanitra no mahakely finoana azy. Ary zay nahatonga ny tompo nitondra ny Mosesy tany anefitra mba hahatonga ny Mosesy ahazo antoka an'Andriamanitra. Fa rehefa niona tamin'Andriamanitra izy, na nehoan'Andriamanitra famantarana, azo ny antoka ny Andriamanitra. Ka nateo aza ny herin'ny Farao, nateo aza ny sampy ny Farao, de zao tsy niotsy ny Mosesy. Fa zao ny teniny tamin'ny Mosesy, zao ny teniny Mosesy tamin'ny Farao, zao ny afatr'Andriamanitra, avoainy oloko hanompo ahy any anefitra. Le afaka malala efa eny am-pelatananao ny tehina. Inona ny tehina? Ny finoanao, ny fanomezam-pahasoavanao, ny fahafantaranao an'Andriamanitra hatry ny fony fahazaza. No zany lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso, sahy miatrika ny zavatsarotra. Rehefa ao amin'ny tompo ianao, tsy misy zavatsarotra mahasakana anao. Ao anao Paoly, mazava ny tenin'ny Paoly, Romanina 9:9. Raha Andriamanitra ny momba antsika, iza no ahatohitra antsika? Zany de afaka malala hoy ny tompo aminao, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Efa nomen'ny tompo anao hoe ny fitaovana rehetra, de aza lany andro nitaraina intsony tahaka ny Mosesy eo amoron-dranomasina hoe ino ty olany ty Andriamanitra, ino ty tsy fahasalamany ty, ino ty tsy fampiny ty, ino ty Kristy, ino ty zava-maty. Hoy ny tompo aminao, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy, mitondra anao Andriamanitra. Zay naseo ny andininy manao hoe ary ilay anjelin'ny Jehova izay nandeha teo alohan'ny tombon'ny Israely. Andriamanitra no mitari-dalana anao, mitari-dalana anao eo aloha Andriamanitra. Ary Andriamanitra rehefa ko malala, rehefa eo akaikinao, miasa mangina Andriamanitra. Hoy andininy fa 1:20 manao hoe ary ny rivotra nahiry avy any antsinanana no nampisavan'i Jehova ny ranomasina nandritry ny alina iny, ka nataony tany maina ny ranomasina. Zanak'Israely amin'io fotoan'io mijanona makaina. Ny Egyptianina tsy afaka manatona azy. Andriamanitra kosa nampisava nandritry ny alina ny ranomasina, nandritry ny alina de nisava. Tsy avy hatrany zany tonga de hoy ny Exodosy manao hoe tsy foafoa misaraka ny ranomasina zanatry, tsy zay. Fa niasa mangina Andriamanitra, zay ny dikany hoe nitsoka ny rivotra mahery avy any antsinanana. Nisy rivotra nitsoka mahery de nisaraka tsikelikely ny ranomasina, nandritry ny alina tafasaraka izy. Zanak'Israely kosa mbola miato. Afaka malala, heverinao moa fa tsy azon'Andriamanitra vahanao anatin'indray mpimaso ny olana, azon'Andriamanitra vahanao amin'indray mpimaso ny olana. Saingy zao indraindray mila ndray alina Andriamanitra amahana an'ilay olana. Indraindray Andriamanitra mila n'iny fotoana iny, tsy ho azy ny lala n'iny fotoana iny, fa ho anao. Mila miala sasatra ianao, fa Andriamanitra kosa mamangina ilay olana, mandritranao fotoana ianao miala sasatra amin'ny alina.
Ianao miala sasatra fa Andriamanitra kosa miasa mangina mamala i olanao. Fa izao lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy. Rehefa ko malala aoka ianao atokony tompo mamakivaky ity taona vaovao ity mandrosoa fa Jesoa eo alohanao. Ny hazo fijaliany Kristy efa nandrava ny zavatsarotra rehetra eo alohanao. Fa zao sahy mandroso, sahy vonina hiasa, sahy vonina hanompo, sahy vonina hijoro vavolombelona. Mivavaka sika. Tompo am'saranao zay no ny amin'ny soatra masina izay mitaona anay androso. Tsy ho kivy ny zavatsarotra fa hanaradianao am'izay lalana hitondranao de mahatoky fa eo alohanay no mitaridalana, mampisava ny lalana, miasa mangina. De tahio tompo ity herinandronay ity, tahio ny taona vaovao zay efa nanimbiny ana tapabolana. De tahio tompo mba ho fifaliana ao anay hatramin'ny fiainanay isanandro. Zay olana setrainay tompo, fantatra efa resinao reny, efa resinao tao amin'ny hazo fijaliana, efa resinay noho ny amin'ny fironanao. Fampahirezo zay tompo mba handroso hatrany am'izay asa tsara tianao tanterahinay amin'ny fanoloran-tena, amin'ny fitiavanamana, amin'ny fanomponanao. De manomboka herinandro vaovao zahay amin'ny asa, de ataovy mahita fanambinana, ataovy mahita fitahiana, ary ataovy olon'ny finoana sy ny fitiavana anao Andriamanitra. Jereo ireo marary, jereo ireo mianatra, jereo ireo miasa. Tahio tompo amin'ity herinandro ty, araka ny teninao, lazao zahay mba handroso. De handroso zay tompo fa mety izay hitantana, hitarika, hampandresy anay. Amin'ny anaranao Jesoa. Amen.